faly miaravahantsika indray mpanaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7. Mino fa tsindrindoana isika anaraka an'ity fandarana ity satria efa nambara atry ny omaly fa mopera rasta no vahintsika. Ny tena anarany Raharivelo Eric. Miarabanao mopera. Miaraba Joary. Rapisaotra nareo nanansanako. Ya. Mopera Eric, mopera rasta ny tena fatara ny mpino katolika anao hoe? Tsy ny mpino katolika ihany fa ny olon-drehetra zany. Le mopera rasta iny. Ya. Rasta vo mopera sa mopera vo rasta? Tena makana aloha zany tamin'ny mbola bandy kely aho efa rastako. Rastako zany. De efa niditra mopera zany tsy maintsy nitapana manko ny volo zany. De teo tany amin'ny prison niasa zany na frère anako. De tenteniko zavatra anankiray ity zany tena anisan'ny natoko ana rasta zany. Niaraka tao prisonnier eo zany de nisy policier anankiray zao tany ery tamiko hoe on vient là taty ozy le ry. De ozy le prisonnier hoe frère io. De aveo izy nialatsiny. De tanao amizay zany hoe za zany ajana zasy frère titre zany de ajanako. Fara le hoe rasta fotsiny mety tsy voaja. Tsy voaja mihitsy voelikilika. Matetika voelikilika le tsy mahalala anazy zany. Zany e. Mandada amin'ny école catholique c'est Madagasikara. Fa tsisy tany France na indray mandeha. Matetika manao intervention any amin'ny école française tany France. Tsy nisy na anankiray nanelikilika anako. Fa teto Madagasikara misy école catholique. École Andromasera. Mandana anao la mesa. Da teny ankizy za mangataka indraindray hoe zay mampera baty ahitany la mesa ataonao. De ola lazao any lehibe nareo. Tsisy. Marina zany le hira anakilay hoe aza manambanimbany rasta. Tsy fantako loha na marina fa ny zavatra hita fotsiny zany de hoe ny olombelona zany mitsara ety ivelany. Ary mety voelikilika ianao na amin'ny fitafy, na amin'ny fomba fiteny, na amin'ny lokonao zany. Io volonao io le maharastanao. Tena izy io sa le apetaka rehetra? Tena volo ary tsisy tozany io na anankiray azy. Zany efa lava be tsy nitapahana nandrisa firy taona. Tena marina zany efa niverina Madagasikara ako. Niverina Madagasikara tamin'ny 2012 napahako kely izy da nahenako. De depuis 2012 io tsy nitapahako tsony. Fa tamin'izany masinina pretra tany andafy tamin'ny 2008 tany Lyon. Efa rastako rahaty mivoloko. Barbarin, Monseigneur Barbarin nanamasina. Monseigneur Cardinal Barbarin nanamasina anako. Ary tsy nasiny olana na kely azy. Vao maika fier be izy hoe tena tadidiko tsara zay raha maheno izy hoe tena hoe fier izy nanamasina ana rasta. Hoe mon père rasta. Ary za tamin'izany tsy nitondra col romain. Ary mbola tsy nitondra zany tamin'ny fiainako. Mbola tsy nitondra col romain ary tsy nitondra pataloha velondrirana. Matahotra anao ve ny fiangonana matoa manaiky an'izany rehetrarehetra zany nefany ny mopera rehetra de tena olona za tsy miteny hoe mihaja fa montina. Zany tsy montina. Zany tsy montina zany. Ary olona ndray ty pipi ty mopera. Ka ty zao sy garafoako. Tia mampiala le stress indraindray. Ary tena manahirana manontany anao amin'le izy fa ohatrany tena tsy mifanaraka amin'le hoe mopera olona mpitondra fivavahana mihitsy zany ny tsy nibika manendrika fa nany zavatra ataonao azy. Misotro toaka koa ny mopera? Misotro rehefa misy occasion fa za tsy mamolava. Rehefa misy occasion zany hoe misy fety fa tsy de misotro matetika ako. Resaka fahasalamana manko le izy. Te anao teo hoe mifanohitra be mopera anako. Ho anazy zany tena lazako makina le izy tsy mifanohitra mihitsy mopera anako. Marasta anako. Zavatra anankiray voalohany tiako ambaka aminao. I Kristy nge zanak'Andriamanitra. Tonga nofo izy. Ary ny tafiny maha-olombelona hoe tonga nofo. Le nofo zany le hoe ety ivelany mampiseho amin'le olombelona le faritra malemy indrindra maha-olombelona. Fa izy tsy nanonta fotsiny. Zany hoe enao ve de anao mission, exemple ohatra. Tsy za talohan'ny nandeha tany andafy nianatra. Taria tsara lalàna nanao mission. Tany prison nanao mission. De tondra col romain za andeha any. De ahoana ny distance entre ny zako sy le olona nanirahana anako. Ianao koa tokony hoe akaiky an'le olona kokoa e.
mba hisian'le hoe relation zany créan'le relation ho anazy zany za tena manaja be an'le bandy le mopera manao tena hoe miaja ozy nareo manaja anao fa tsy manaiky an'le hevitry reny raha izany tsy hoe zany reny olona tsy hoe ho anahy reny tsy diso fa ny ao amin'ny fiangonana misy mifahasamihafana ary ambaran'ny Paul zay amin'ny lettre Corinthiens hoe samiafitsika fa tsika koa zany samy manana maizy azy ary tadiavintsika amin'ny fiangonana ianao ve no mahomby am'izay fihetsika sy foto-kevitra entinao zay amin'ny marasta moperanao sa le manao ny rehetrarehetra le izy nge miankina am'le olona misy olona zany milatsina tsy contexte français le izy misy an'le olona hoe assez tradit de reny zany tena hoe tiany le mompera tena hoe tsara be ngizy reo ary zany tena tiako hoe tsara mafinaritra be tany zalahy tena hoe miaingo tsara be fa tariko zavatra anankiray ianao atany zavatra mariny ty manana zay any andafy école assomptionniste ary anabavinay mitazona le izy anabavinay amin'ny L12 zany de izy bandy kely tao aminay mon père nanao école romain tonga tao de oziny le mpianatra tao voilà un peu de plus le taloha manao école romain tafotoda be le dala resaka taminay tao tany an-trano hoe école catholique io ozy le sipa kely hay un peu de plus mety le mon père manao rasta zany za moa lehibe tamin'ny contexte français zany tsy tany nandanovako ny fianarako rehetra taty de hoe mipetraka amiko le contexte français za tsy hoe manohitra ny reny tiako reny fanangatako fotsiny zany zava-dehibe ny fanajana zany hoe raha manao école romain nareo manao école mihaja nareo manaja nareo ary tiako be mahita anareo manao an'le izy fa accepté avokoa amiko amin'ny loko zany amin'ny manana maherika ny erika rastafarisme mifandraiky amin'ny catholicisme ve zany satria ny rastafarisme no arahany foto-kevitra filozofia ny rasta eny ekeko tanteraka le izy rastako ary zany tena mitena aminao bedibe le bandy kely mahita ana rasta saluer ny zalako tsy rastako na mon père azy fa ho anahy Kristy no arako anao zay mampiavaka an'le izy Kristy no arako zany fa aza kosa tsy miteny hoe rasy dolo natao an'le bandy rasta reny reny nge azadinareo nge fa anisan'ny misy resaka révolution tamin'ireny olona reny resaka dignité de la personne humaine ny zava-dehibe sy nitakin'ireo olona reny misy hôtely anankiray fatranao tsara Bob Marley ary sa niady an'izany fitoviany zany izy niady an'izany justice zany izy ande hoe le olona zany sisy ratsy eto ambony rasy tanteraka zany ona zay filozofiko zay zay nona zava-dehibe miresaka Bob Marley no izy mety aminao kokoa ty nira reggae zany tena revinao tsara mihitsy Bob Marley sa UB40 nalony tiako zany ny parole Bob Marley tena tiako zany le ry sady tiavaka ao an'le ry zany le foto-kevitra enteny le ry raha tsy d'accord zazy ndraindray tsy voatery d'accord amin'ny ry 100% koa fa misy zavatra hitako any ndraindray zany hoe tsara le izy zany fa tokony nampiny le ry tamin'ny fotoana isan'le ry zay le problème zany ny société tsy afaka nanampy an'le ry hoe misy zavatra tsara tao zay le problème teorizy vao hita hoe misy an'izao tao fa raha hoe tamin'ny zavatra zany nampiny izy mety navita zavatra be dia be izy farany momba ny resaka hoe aminao marasta anao mopera erika rehefa mihaino anao amin'ny teny tena za tsy teny hoe jilamboto fa tena malalaka be anao miteny liry ny etala tsy mampaninona ve zany za alohany zany bandy ianako bandy ka zany ke bandy kely foana na mon père azy za zany mon père ko fa misy fotoana navako an'le izy ndraindray raha mandeha anao amin'ny paroisseko expression française ataoko hoe za tsy manambony tena fa raha manontany olona ao ianao tsy hitako zay tsy miapprécier ny homélie ataoko za tsy lava be le izy za bandy tsy lava homélie zany fa tena misy olona be dia be tanio kristianinareo misy olona avy any vato amonjy la mesana amin'ny 10 sabotsy ariva amin'ny enina hoe iainy ny toroteniko za zany misy fotoana zany fa hoe zao de zao de zao de zao haiko maîtriser an'le izy tsy manimba sofon'ny olona ve le fomba fiteninao ty mopera de mitovy an'le bandy ry amin'ny arabe ry eny ka marqué amin'ny fiainako angely izy atany amin'ny tenanao raha tody mon père zao ako tsy hoe mon père fotsiny ma professeur anahy ma chercheur anako non'ireo olona reny
de fiarako tamin'ireny jilamibotany amin'ny lalana reny makorel reny zany nanampy be anahy ary nanempany tamin'ny vocation. Tsara tokoa aloha no manamarika amintsika mpanaraka fa i Mopera Ravelorika dia professeur professeur amin'ny théologie ako. Théologie. Tsy tany France zany nianatra efa vita baccalauréat de canonique de nianatra tany Lyon aloha nanao maîtrise zany ako tamin'ny Bible de avy eo nanao DEA tany. De avy eo nila tany Lyon de tany Paris. De nanao doctorat tany Paris ako de nody tety Madagasikara ako de nompa niasa nikandra mikasika ny recherche mikasika ny écologie. Zaho zao vao maly eo amin'ny 20 articles zao nisoratra scientifique ny article voasoratrako. Ary boky anankitelo nisoratako, roa amin'ny teny frantsay de ray amin'ny teny malagasy. De io zany le titre nahazoko le titre hoe professeur extraordinaire nomen'ny Vatican io fa tsy hoe ny malagasy, Vatican nanome an'io grade io anako amin'ny asa soratako. Misaotra anao Mopera am'izay resaka zay fa hiditra fotoatiny kely am'izay tsika. Ny tena vaovao amin'ny fiangonana katolika zao dia ny fahananana papa vaovao Léon 14. Tonga aloha dia fanontaniana ity. Mandeha ny resaka mpanao gazety be dia be eto ambonin'ny tany Amerikana, Anglisy, Frantsay nanadiady hoe surprise be na lasa ny Robert Prévost ho lasa papa. Ekeko lohany le izy satria raha hitanareo tamin'ny Benoît XVI. C'était presque une évidence hoe Benoît XVI nodibany Jean-Paul II tany Lyon tamin'iny. De tamin'ity koa zany isan'ny Paroline hoe mieux placé zany. Paroline, de iny zany no nitrandrahan'ny mpanao gazety hainao mpanao gazety tsara matranao tsara zany. Anisan'ny teny hoe izy favori miaraka am'le cardinal philippien iny. Fa io ange azadinitsika zany za mon père ko théologien misy asa mifanahy masina io. Ary ho anahy zany mety tsy favori izy. Za sy tany tsy nafantatra le izy. Ary za tsy fantako ny cardinal iny. Izy voatony vao fantako hoe ty le izy fa sy nalala an'iny mihitsy ako. Fa Paroline mantsy neotra nitarika foana tamin'ny premier tour, deuxième tour, troisième tour izy vao nidésiste. Tenen'ny mpanao gazety zany fa za aloha tsy afaka miconfirmer an'izany na mi-infirmer an'izany satria ny cardinal nge tsy afaka mamoaka an'izany. Fa mpanao gazety afaka iny hitako hoe mpanao gazety andafo aloha no tena mpanao gazety nareo tena matsiro be nareo. Mety ihany fa surprise nalany azy papy io. Ny mara aloha zany tsisy niandra azy. Tsisy niandra azy Tsy niandra azy. Misy influence ny Donald Trump ve le izy? Za tsy miteny hoe nisy influence le izy. Fa ho anahy kosa zany izy ho anahy zany sifady hoe anisan'ny papa tadiavina amin'izao fotoana zao. Ho anahy zany tena hoe zay ny analyse comme théologien na besaka géopolitique angely izy. Ho anahy zany hoe izy reo cardinal hoe nieritreritra reo cardinaux reo hoe izy ny papa tsy ny papa nge tsy natao an katolika fotsiny fa natao koa any olona rehetra. De hoe izy ary de fahitako an'le izy zany izy no mieux placé. Manao politika mihitsy zany ireo cardinaux fidy reo? Non, tsy manao politika ny cardinaux. Tsy manao politika izy. Fa mijery ny mahasoa an'le katolika sy mahasoa ny olombelona rehetra. Ho anahy zany ty analyzeko ty maheriky anahy. Zao tsara ny toerana misy an'le ry. Américain izy na de hoe d'origine français italienne azy tany Amerika izy. Ajareo nge ny réaction-ny Trump par rapport aminy. Trump zao ni-invité azy tamarina na hoe ni-invité azy any ho any Maison Blanche. Akaiky koa zany. Zany hoe izy afaka mieux influencer, afaka miteny izy. Za tsy miteny hoe lié am'izany zao i Poutine après hanao amin'ny négociation amin'ny fampitsarana ny adiny Ukraine sy any. I Trump no ni-apprécier an'le papa ary fier izy. Hoe nahazo papa américain. Fa le izy zany ao anazy zany tsy resaka hoe américain anao na malagasy no lasa papa. Za zany tsy problème ako mihitsy zany. Efa eo anao zany zany tian'Andriamanitra hoe enao no eo. Fa ho anahy kosa zany tombony. Zaho metsy d'accord amiko ny zala sasany mipretra. Fa ho anahy zany hitako hoe amin'ny situation politique, géopolitique amin'izao fotoana zao zava-dehibe io na tonga ny Léon 14. Le anarana Léon 14 zany na anohizany ny doctrine ny Léon 13. Léon 13 de fantatsika doctrine sociale no mitoy zany le izy zany zao. Tena marika anina be nge nareo zany. Tena marina aloha tena hoe
Io zany c'est pas pour rien io anarana nalainy io Léon 14 io. Satria Léon 13 anisan'ny hoe à l'origine ny doctrine sociale de l'église io. Ary indraindray zany adino zalahy Léon 13. Fa Léon 13 zany fahitako an'le izy no afaka ny concilier tao amin'ny fiainany zany ny aspect spirituel sy ny aspect social. Azadiditsika zay. Asan'ny intransigeant be tena olo tena andasiny toerana amboniny azy resaka fanahy spiritualité. Fa tsy nombanimbaniny koa resaka social. Ary zany hita fiainan'i Jesosy nge zany. Jesosy tsy niteny fotsiny hoe Andriamanitra dia fitiavana. Fa naseho le ry tamin'ny asany. Naseho Jesosy tamin'ny asany hoe zao Andriamanitra fitiavana mihitsy. Toy amin'ny François ihany zany Léon 14 ty. Ho anazy zany Léon 14 aloha nazadino. Tsy manao politique François. Fa nanomana amin'ny relève izy. Zao ka leka. Zao ary raha mijery ny tantaran'ny Léon 14 anareo. À peine 2 ans izy ny cardinal. Ya 2023. Ary le kabeazan'ireo cardinaly nifidy reo any tendreny François Dole. Efa tsy normal be le izy. Ho anazy zany tsy resaka politique mihitsy iny. Fa zany anisany hoe azadiny fa ianao nge rehefa président. Ianao zany efa hoe papa sady lehibe ny ariny ianao. Lehibe ny firenena ianao anankiray. Noho ianao koa zany be dia be le olona hoe ianao natoa ho an'olona rehetra. Satria zay ataon'ny papa François zay. Every hoe bandy hafany teo. Papafiny teo zany hoe tradi. Ravadora nge rehetra rehetra. Ka zao nefa ny tradi eny zao ny ataon'ny Léon 14 amin'le hoe manohitra ny homosexualité. Eo zany tokony zavantsika akaiky le izy. Zavantsika akaiky le izy teniko lohany zany. Ny parcours le ry. Manatsina ko amin'ny fomba fiteny eo. Canoniste izy. Canoniste zany matetika zala canoniste reo ohatrany juriste. Raide be ndraindray na rigide be ndraindray. Ekeko ary zava-dehibe zay tadin'izay ny fiangonana mba tsy hivaralila. Fanana pastoral izy. Ary ny aina i Léon 14 tany Pérou. Ary tana indrindra nana contact be dia be izy tamin'olona mahantra. Le quartier de favorisé reny. Zany hoe marqué amin'ny fiainan'ny Léon 14 zay. Ary en plus nampianatra moral nany izy. Nampianatra matematika koa izy. Zany hoe izy zany tsy hoe canoniste fotsiny. Ary za tsy miteny mihitsy zany tena tsy miteny ary tena mafisiko zany i papa zany ao fitenako an'le izy. Izy zany tsy conservateur be zany. Conservateur matoa manohitra ny homosexuel. Non, fa modéré izy. Progressiste modéré no tiako tenenina amizay ka fivako azy. Tsy haiko na d'accord zala torsa mitovy amiko fa ho ana progressiste modéré. Ao na mifisako an'izany. Eo aloha nakany ny anaran'ny Léon 14, Léon 13. Zay afaka nafangaro ny atao hoe spiritualité sy ny vie sociale ny olombelona. Tsarany eo amin'ny fiainana. Io ho anazy zany teniteniko aminao Joary ny fiainana kristiana tsy hoe ty fotsiny. C'est un sorte avec vous. Fa ihana fiainana andavanandro le izy. Ary zay nge manky ta Madagasikara. Be dia be mety hamonjy paroasy feno. Fa ny bandiray nefa ny fiainana andavanandro. Ihany ave zavatra ihany atao amin'ny paroasy. Zay no mahatonga anao hoe asan'ny tolona ataoko zay. Ka zay tena nataon'ny Léon 13. Dia io papa io razako azy profoko aminao fa tsy conservateur misy izy. Voalohany lohany par rapport amin'ny François moa tsy niteny direct. Fa izy anisany hoe nandany ordination des femmes. Tamin'ny synode mikasika ny synodalité. Ozy acceptevako ny égalité entre le lahy sy ny vehivavy. Fa tsy hoe ny anamasinana ho diacre ny vehivavy no anana ny vehivavy zay hoe zo mitovy zay. Zay zao jery tsara poisson zay zay mety mijery ny sasany hoe kibany ty zany conservateur na ohatran'izay. Fatadidio tamin'ny resaka homo. Iny kosa aloha tena teneniko marina. Izy anisan'ny cardinal anankiray niteny hoe avelao libre ny chaque conférence ny anao bénédiction na tsy anao. Tsy ny imposé mihitsy hoe fa tsy ataonareo le izy.
zany hoe naka distance zany izy par rapport amin'ny François par rapport am'le anina sy François ma zany hoe aminazy zany hoe avela ho libre ny anina rehetra ny fanamasinana ny tsy fanamasinana zay tiako atongavana mihitsy ary misaotra anao any antso anay anao satria zany tamin'iny manko zany tsy n'intervention za zany indraindray tsy de tiako le miakatra plateau tsy everzala hoe manao le ry vedette any fa tena profoko zany le izy azadinonareo ary tsy namprovany doctrine katolika mikasika amin'ny mariazy mihitsy le izy satria nge io zany tsika malagasa tsy mety mitenitsika hoe mitsojano ny mariazy manana fa dikôdirevana mitsojano zany amizany anthropologue fa antsika ne sady mitsojano no manamasina fa tsy bédiction fotsiny le izy eo ny adiny raha malagasy io hoe mitsojano nataony fa tsy hoe manamasina ary tsy niteny mariazy mihitsy izy ary reo tsara ny commentaire nataony betebe nge papa miverana tamin'ny zavatra iny ary nitenenina le izy hoe mitsojano anampy an'le tsy voatery masina ny olona mahazo tsojano zay atoko fatotra atsika zany tsy voatery masina fa manampy an'le olona zany izy hiala am'le izy atao zay magnataka tsojano zareo teo ampina zany hoe hiala am'le zavatra zay nge nianina ny zavatra iny misy conversion derrière an'le tsojano mazava ny hevitry mapera ny hevitry zay ka ny hevitrao zay ody tantanindrazantsika sy eto Madagasikara mba hiresaka kely asa raha mety aminao vao niteny ny justice pe voaingana momba ny ty resaka hoe minina tsy mitondra makaiza ny fitrandrahana reny akibony tany tsy haiko manana commentaire am'izay ve ianao sa tsy te hanohitra ny tenin'ny justice pe raha ohatra ka raha tsy non tena tiako mihitsy mitena an'izay raha de matetika mitena an'izany amin'ny homéliko za ndray efa miteny de miteny efa miteny de miteny ho ana zany zay ny problème eto Madagasikara ary zay tena ataoko hoe mampahatra n'ity fireneny ity ary matetika teneniko zany na misy ministre ao amin'ny paroisse koa na anina miteny ako hoe tsika zany tsy miaina an'le atao hoe ateniteniteny François zay tavaka amin'ny François zay hoe io terre io nge ho antsika rehetra ary toko mbanany anjarany zany ny tsirairay fa ny problème zany misy olona vitsivitsy zany tena hoe mahazo tombony bebe kokoa zany am'le zavatra fa ny sasany zara raha mahazo eo ny problème eto Madagasikara be de be volamena be de be ny zavatra hitatsika fa manina tsy mivoatra mihitsy le firenena zany le vahoaka madinika fa sasany tena lasa milliardaire eo re problème mipetraka eo zany ary zay d'accord amin'ny tenen'ny JCP ako satria tena mampikikika mihitsy le izy ary anay mampikikika anay izy indraindray ary miteny mihitsy aho hoe isika kristianina katolika misy tafiditra am'izany ange za tsy mitena amin'ny erika maherika anako matetika za mitena zany am'le parois le vaolo mivavaka amin'ny paroisse adidiko hoe mitafiditra am'izany tsika indraindray hoe tafiditra hoe manao resaka manao ampimambany ary ny akibon'ny tany tsy katolika zany ho ana mazava ona mopera ianao mitoriteny manaparitaka ny tenin'Andriamanitra sy ny sisa de mameny heviny nareo mpitapika fivavahana mikasika ny fiainam-bahoaka sy ny sisa totsotra ny tsisy mieno za aloha tena miteny aminao ako joara ary tena hoe tena hoe fa ampanatretena mihitsy ny teneniko hatramin'ny diko avy any andafy za oloha tsy mamerina toriteny matetika satria zao bon finako zany za exégète zay tena anako voalohany bibliste ako de théologien de aveo écologiste ary nytoriteniko anaty tsy lava fa hitako am'le izy am'le fiainan'le olona am'le fivana am'le fiainan'le olona mahazo mantaminareo amin'ny paroisse Akadivato mesa amin'ny rifraconfone ny Akadivato hitako na amin'ny fomba fiteniny zareo tsy raha katolika anao mivavaka misy le prière universelle matetika zany zavatra tena apuevako am'le toriteniko za mifantoko amin'ny Bible foana fa tsy manao moral be tena hoe voarainy le izy ary misy am'zareo mandray ndraikitra be de be nefa firy moa ny kristianina Akadivato zany fa io zany ho ana zany mino ako tena mino ary tena convaincu hoe voaray le izy fa io zany miakina amin'ny anao pretra koa fa ny katolika amin'ny ankapobeny tsy hoe ny katolika moa zany fa tony hoe justice pe ny conférence des évêques sy ny sisa miteny foana
fa zay le hoe mitory-teny anefitra ve? Tsy de am'izany foana alohany zany no zava-dehibe eo anako. Fatako hoe sahany zany ny teny an'ity. Aty zavatra ty nyteny tamin'ny tenteniko tamin'ny anao sy teo tamin'ny président-ny conférence des évêques de France le tonga teto iny. Ary zany question nampiarako taminy zany. Ary teninao zay hoe tsy teny espérance izy hoe ny fiangonana dia tokony mitondra ny espérance, porteuse d'espérance. Zay zany ataoko taminy. Par rapport amin'ny zavatra mahazo ny fiangonana am'izao a. Mino ve ianao évêque de France ianao? Fa mbola mino atsika ny fiangonana. Ny vahoaka. Satria indraindray tsika zany a, zavatra ina amin'ny fiangonana indraindray a, mety akivy kristianina. Zay zany teny de ho anahy zany a, misy faiblesse indraindray eo amin'ny fiangonana. Acceptez-vous zay. Za mi-accepter an'izay. Za manana faiblesse ako. Fa misy témoignage be dia be ao. Reny no afaka manova nge mahatonga le olona ino e. Kristy nge tsy nibandy rehetra ny anao an'le ry. Aza dino zay. Misy namadika azy ny apôstôly. Misy namadika azy aza fa iny modérera politika koa iny zany fa raindraindray anao tianao débat théologique miaraka amiko miaraka amin'ny bandy théologien. Revitsika io. Io fiainantsika io. Fa jereo tsara nge fa Kristy nge ny be dia be tsy nahanina azy. Fa na i Paul laza jereo tsara le tany any mbola henanao zay indray andro any. Zany hoe io koa zany an'izany souffrance ihany am-pitory io. Mila manana persévérance mipitory. Ary mila manana méthode io. Fa tsy resaka ty any mandeha rehefa mon père. Ary zay naprisiko an'le mpianatra hoe ny mon père hoe mila mahay zany mon père zany. Mila masina izy fa mila mahay. Raha tsy nianatra izy resaka toriteny ihany leo ny olona. Iza ny anao eo. Fa mila zavatra hoe mahay ny contexte ianao, mahay ny olona torinao teny ianao. Ka tsy ianarana taony kosa moa zany eny amin'ny ianarana zany fa eny zay ny aprisiko ny évêque hoe aseo mianatra ny mon père. Eny hoe ohatrany hoe amparoasiko. Misy andray misy ministre, général, professeur, raha bandy kely na licence amin'ny théologie ve inona zava-teneniko eo? Miteny amin'ny olona mahay ny tenenako. Tsara ihany moa zany ny sitrapon'Andriamanitra zany mba mahay ianao anisan'ny mahay ihany mahay ianao dia ianony manam-pahefana. Ianony zareo ny teniko hoe mahay ako. Ary zay teniko le bandy kely indraindray. Za tsy midoka tena, tsy fombako zany. Ary za tsy mitady titre zany ako. Tsika moa na amin'ny plateau. Fa tsy amin'ny plateau tsika nisy mot fataoko zay ihany. Fa tsy azoko tenena eto izy mba tsy scandaliser olona. Teny ratsy nge? Tsy teny ratsy fa haingo teny le izy. Fa tena amin'ny teny frantsay fanaovako an'le izy. Fa teniko aminao ary zay tena toeriko. Satria zany professeur, écrivain, théologien, manana fahaizako eken'olona fahaizako. De accepter fa na rasta azy. Nefa tsy d'accord amin'izay zavatra zay ako. Satria le maha-olombelona ny olombelona ny zava-dehibe indrindra. Za tsy mitady fatotra hoe au déclare van église olo masina. Jamais mitady an'izay. Zay boky manaraka soratako. Tsy mitady an'izany ako. Hoe masina Erika. Na hoe Erika tena professeur, grand professeur. Fa za kosa amin'iraka amin'ny fahalemeko je chemine avec le Christ, avec les chrétiens. De mi-compte une grâce de Dieu ako. Hoe amin'ny fanamasinana anako hoe mba hiaina olombelona marina ako. Matika manko zalahy miteny hoe ianao humaniste loatra. Ho anahy zany ny ho tonga olona marina zava-dehibe amiko zay ny tanjoko. Miverina amin'le hoe mon père rasta, le rasta namanao vea hitorianao teny. Za zany zay tena teniko aminareo. Ary teniko zany teniko tamin'ny cardinal taloha zany. Le cardinal Razavy Tandra. Tsy zany tamin'izay mbola bandy kely atako hoe eo professeur Henriette ministre ny fahasalamana tamin'izany tadidiny tsara zay. Tsy zany zay mazoro zany maka sary miaraka amin'ny cardinal foana. Ka za mazoro foana tamin'ny zany nianatra tao amin'ny Failarivo. De io cardinal zany ino ty volon'lahy ty? Raha ilahy anako efa androasiko ilahy. De io zany Henriette tamin'izay mbola ministre izy. Erika nge manao any amin'ny tsara lalàna. Dina nataonao amin'ny tsara lalàna ozy cardinal. Za zany conviction ko voalohany loha no anako. Za tsy miteny mihitsy hoe Andriamanitra de fitiavana zany. Fa le amin'ny témoignage de vie ataoko no afaka manambara hoe no maninona zaka miaraka aminareo eto satria za mino an'Andriamanitra.
miova zany ny fomba fianonsevana zao fa tsy hoe Andriamanitra de fitiavany ao anao moa ny nombanty an'izany hoe fitiavany Andriamanitra lahy nefa izy zany raha mihinana isan'andro fa le amin'ireo hoe ianao zany maka fotoana miresaka aminy ianao maka mandany andro miresaka aminy comprendre azy ianao mandany andro ve no miaraka amin'ny rasta amin'ireo rasta gasy reo no za tsy mandany andro zany zany hoe miasa be joary za zany nanaiky an'io zange ny fotoanako rehetra za chercheur de rehefa tsara ny cours ampianariko eto Madagasikara ampianatra tamin'ny 700 heures de cours ako ho anazy zany sacerdoce ny fampianarana tsy resaka vola io ary io aza tsy piko eto Madagasikara za tsy hoe mampianatra hoe no vola fa mapita an'izay hoe fahalalana zay ary aminazy zany tena zay ny targetako ary tiako vilabilarinao zany ndray andro any ny tena mpampianatra dia ny olona anankiray mpampianatra anankiray mitady zany zay ahafahany mpianatra midepasy azy na hoe meilleur noho izy fa sy ny parika eto Madagasikara zay ny problème io le tonga ny teny gasy hoe adala ny toandray tokony ampily zany ny mpianatra eotra azy zay tena hoe mpampianatra ary afaka koa me hoe efa mba lehibe kosa avela amin'izay ny relevaka toerana fa tsy bodoko foana io toerana io efa nisy mpianatra niotranao mpianatra ao niotranao mbola lavitra aloha tsy za koa hoe mianatra foana na professeur mbola mianatra afaka mandeha an-trano koa anao ndray andro any ao atao bilao miaraka amin'ny alikako nataoko mbola miheno conférence masaka mba simba miheno conférence mamaky boky manao recherche ary za tena tenanao katolika atena 100% katolika ozy rosy zay fa mahita na iringiriny katolika ako fa zany zany mamaky boky auteur athée be deabe zany anisan'ny tena auteur tiako Nietzsche zany tena masy tsy manozongozona finoanao koa manampy anamafy ny finoako le izy ya misaotranao rasta tena misaotra anao mopere erika raha ary velo amin'ny manaraka indray anao tsy maintsy otsona ny resaka toe-karena angamitsika na resaka fiarovana tontolo iainana satria spécialitéko mihitsy io ya ny fiarovana tontolo iainana io zany tena tsy tena hoe sy ny bien commun sy tokony teneny io zany eto Madagasikara tsika zany anareo hoe tokony adidinareo nge zany eny marina fa resaka politika foana matetika fa hoe ahoana ny tsarana firenena zany hoe ny tsirairay zany amin'ny adidy misy azy nareo zao journaliste tokony mitondra ny anjara-brikinareo nareo anatsarana ny société atsika mitondra zay ke eny zany matoky mihitsy ako mba hoe ho humaniser zany ny société plus humaine et plus fraternelle zay zany tena tanjoko amin'ny fiainana ary io zany mbola mananaina ako mbola manana hery ako io zany tanjoko hoe anao ny société io anovany ty société ty ary to lasady le pipa ty ndray tsy lany ty fa za zany indraindray ty nge zany eo any stress indraindray miasa amle fikaroana zany zany dia na mampianatra ianao na aiza ianao de za ndray bandy manaja lalàna rehefa mitoro-teny kosa angamba tsy mifoka za tsy mifoka an'ity mandragny cours jamais cours tsy mifoka koa mambroko ao amin'ny UCM rehefa mifoka an'ity amtranatry ny tobile koa zay matsika azy maloto be io zany maloto be tobile any mifoka an'ity zany tsy zany tsy manimba le tontolo iainana le izy tsy za olo écologiste ave ary tsy manimba n'olona miara-monina amiko le izy ka za zao simba aniko mena enao ndray zany mba mandary fotsiny angia ety misaotra anao tompo tena misaotra ok mirary soatsika rehetra mirary soanao mopera tapitra ny fotoana atsika veloma tompoko